Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Maranitra noho ny sabatra roa lela ary mahavita mikasika ny any anatinao farany lalina any. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Somary mamantatra ihany izany lohateny izany. Ary raha olona efa mpamaky soratra masina ianao dia fantatrao avy hatrany ny tiako ambara fa ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Hebreo 4:4 andininy 2:20 dia tsy inona io fa ny tenin'Andriamanitra, ilay maranitra noho ny sabatra roa lela ary mahavita mikasika ny anatintsika farany lalina any. Izao manko ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 4:4 andininy 2:20 io manao hoe: fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Izany no herin'ny tenin'Andriamanitra ampitahina amin'ny sabatra roa lela. Ny sabatra roa lela aloha dia fantatsika tsara fa zany hoe lafiny roa na ny avato, ny any avato zany dia samy maranitra daholo. Zany ny atao hoe sabatra roa lela. Tsy ohatran ny antsy. Ny antsy ampiasaintsika dia ny ilany ihany no maranitra fa ny ato dombo. Fa ny sabatra roa lela dia maranitra daholo iny anankiroa ary tena fitaovam-piadiana mahery vaika zany. Mahafaty zany. Kanefa dia izao hoe mahery lavitra noho izany ny tenin'Andriamanitra. Maranitra noho izany ny tenin'Andriamanitra. Ka satria ny sabatra mantsy dia tsy mahavita mikasika afa-tsy ny zavatra hita maso ihany. Ohatra zany hoe fitaovana hita maso na ny vatana. Zany ihany no azony kasihana, ilay nofo. Fa tsy mahavita izy miditra na mikasika ny any anatintsika lalina any. Fa vita ny tenin'Andriamanitra kosa nefa n'izany. Araka ny anambarana azy hoe mahery ny tenin'Andriamanitra izy ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Zany hoe zavatra tsy ho vitan'ny sabatra mihitsy zany hoe hikasika ny eritreritry ny olona zany, hikasika ny fisainan'ny fo, hikasika ny any anatin'ny fanahin'ny olona sy ny ain'ny olona. Fa vitan'ny tenin'Andriamanitra zany. Inona daholo moa raha zavatra be dia be izay tononindreo? Fantatsika aloha fa raha mijerytsika ny Tesalonianina voalohany 5:7-20 dia manazava Paoly hoe aoka ho arovana avokoa izy ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ireo zany ilay singa telo izay mandrafitra ny olombelona anankiray: fanahy, aina, tena. Ilay fanahy moa zany dia ilay fahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra. Io zany ilay singa ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny aina indray dia io ilay antsoina hoe âme amin'ny teny frantsay na hoe soul amin'ny teny anglisy. Ao anatin'io daholo ny misy ny eritreritra, ny safidy, ny fihetseham-po, ny faniriana sy ny sisa sy ny sisa. Dia avy eo indray misy ny vatana, ny tena, corps. Dia ity vatantsika ity indray no misy ny taolana, ny organe, ny tova rehetra zany, ny hozatra, ny tanana sy ny tongotra zany dia izay ilay vatantsika. Ka ireo singa rehetrarehetra ireo dia nambarany teo daholo hoe vitan'ny tenin'Andriamanitra no mikasika an'ireo izy. Anisan'izany zao izy hoe mampisaraka, manindrona izy hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy. Tsy misy mahavita an'izany mihitsy ny aina sy ny fanahy. Zavatra miaraka zany. Fa vitan'ny tenin'Andriamanitra zany no miditra anatin'izany, mampisaraka an'izany. Dia tahaka izany koa ozy manao hoe ny tonona sy ny tsoka. Ny tonona efa entina milaza indray zany hoe ilay tonona sy ny tsoka dia ilay ara-nofo indray zao zany, satria ny tonona dia ilay articulation, dia ny tsoka dia any anatin'ny taolantsika any. Zavatra lalina any anatin'ny taolantsika any zany. Fa vitany no mitsofoka any anatin'any zany hoe aiza koa ny isen'izany. Tena misy zany satria fantatsika tsara fa misy anie zao anatin'ny Baiboly ilay marary ny paralysisa. Zany olona marary ny paralysisa zany ny articulation zany efa tsy mihetsika intsony. Fa rehefa miteny Jesosy Kristy tonga dia nihetsika ilay articulation tsy mihetsika. Zany hoe miditra hatrany amin'ilay tonona. Zay ny dikan'ilay articulation tonona. Mahita fary zao tsika lavabe hoe tonom-pary. Eo amin'iny zany ilay tonona zany. Iny zany. Vitan'ny tenin'Andriamanitra zany no mikasika an'iny hatrany amin'ny farany lalina any. Dia tonga
velona sy mihetsika indray le olona marary miparalysisa rehefa tenenin'i Jesosy hoe mitsangana betao ny fandrinao satria izay tenin'i Jesosy Kristy zay tenin'Andriamanitra zay misy hery zay mahery zay tenin'i Jesosy Kristy zay. Dia ambarany koa manao hoe ary mba mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Zany hoe mahita ny any anatin'ny lalina any, mahita, mahafantatra io tenin'Andriamanitra io ny any anatin'ny fisainan'ny olona sy anatin'ny fo ny lalina any. Zany zao mbola ao anatin'ny aina daholo zany. Mahavita mikasika sy miditra zany io mi-inspecter ny any anatin'ny olona farany lalina any. Ary zay nambarako tamintsika teo hoe mahery ny tenin'Andriamanitra. Raha mijery ny baiboly amin'ny teny anglisy dia le teny hoe mahery, ny teny ampiasainy dia hoe active. Ary fantatsika tsara zany hoe active zany hoe miactiver. Zany hoe iny bouton iny zany miactiver. Dia effective koa izy. Dikan'le effective indray dia misy effet, mitondra effet satria rehefa jerevantsika ny teny grika amin'le hoe mahery dia energes, zay ny teny ampiasaina eo. Ary io teny io ny aviany teny hoe énergie. Zany hoe tena misy hery toy ny énergie mihitsy zany miactiver, mampisy effet any anatin'ny vatantsika farany lalina any. Ilaina zany io tenin'Andriamanitra io. Manavatsava mahakasika hatrany. Tsy vitan'ny basy zany tsy vitan'ny sabatra zany tsy vitan'ny sakafo zany tsy vitan'ny maha-olombelona zany fa vitan'ny tenin'Andriamanitra zany. Be dia be ny aravana ny aretiny. Ataoko fotsiny hoe ny aretin'io aina zay misy antsika io, ny aretin'io saitsika io. Ao misy ny fihetsem-po teo. Dia misy be dia be ny aretin'ny fihetsem-po, ny tahotra, ny alahelo, ny fahakiviana, ny fanahiana sy ny sisa zany dia tenin'Andriamanitra afaka miditra any anatin'ny saitsika rehetrarehetra any manasitrana, manangana antsika mba hanana fifaliana sy hialana zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny safidy, ny faniriana, any daholo zany. Dia tahaka izany koa ny fanahintsika be dia be koa ny areti-panahy izay mahazo antsika. Anisan'izany zao ny famatorana ataon'ny devoly amin'ny karazan'ota sy ny filana maro isan-karazany. Dia inona no ahafahanao mitsofoka makany mi-inspecter sy manasitra anazy? Tsy paracetamol, tsy izy fanafody azonao hohanina mihitsy hanasitrananao ny fanahinao, fa tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra satria izy ihany no afaka mitsofoka hatrany anatiny ihany. Dia mandray ny tenin'Andriamanitra ianao. Mihaino ry havana tenin'Andriamanitra. Fa ho hitanao fa manafaka anao io tenin'Andriamanitra io. Satria zany no asany. Mahavita mamantatra anatin'ny fisainana sy ny fotsika lalina any. Be dia be any ny fotsika ny zavatra mamatipatotra azy ao ny alahelo, ny fahatezerana, ny lolo-po, ny fankahalana. Zany ao anatin'ny fotsika satria indraindray misy souvenir any anatin'ny saitsika any izay farany lalina. Angamba mety hoe nisy ny viole anao tamin'ny mbola kely, nisy ny teny nataon'ny ray aman-dreninao anao, nisy fihetsika nataon'ny olona dia any tafiditra anatin'ny fisainanao lalina any ilay izy dia tsy hita mihitsy ahoana ny anafahana an'ilay izy fa hitanao hoe mitourmente anao ilay zavatra. Asan'ny tenin'Andriamanitra no mitsofoka any amin'ny farany lalina anatin'ny saitsika any dia manasitrana, manafaka izy. Hitanareo ohatran'ireny ordinateur dia ampidirina ny antivirus dia miscanne dia manadio any amin'ny rehetrarehetra any amin'ny diska rehetrarehetra anatin'ny ordinateur any ilay antivirus. Ohatran'izany ny asan'ny tenin'Andriamanitra. Zany no ilaivana ny tenin'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny mahery ny tenin'Andriamanitra. Ary zany nahatonga an'i Jesosy hiteny tamin'ny mpianatra manao hoe efa madio rahateo nareo izy noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Anio ary havana dia te taonanao aza ataonao ambany zavatra ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny tenin'Andriamanitra. Vakio ampiaro amin'ny fiainanao. Fa ho hitanao fa milamina daholo. Tsy ny fiainanao ety ivelany fa hatramin'ny any anatiny any. Hatramin'ny ara-nofo, ny ara-panahy, ny ara-tsaina, ninona dia voakasiky ny tenin'Andriamanitra daholo zany ary zany no ilavantsika ny tenin'Andriamanitra io. Teny velona io. Io anie rehefa tena jerevanao ny Jaona toko voalohany dia Jesosy Kristy ihany. Jesosy ilay teny tonga nofo. Ka i Jesosy Kristy dia manana ilay hery sy fahefana izay ahafahana mikasika sy manasitrana ny lafim-piainana rehetra ao anatintsika ao dia ilay aina, vatana, fanahintsika. Dia ampidiry Jesosy Kristy. Ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra zany dia efa midika hoe fandraisanao an'i Jesosy Kristy ihany zany. Ny fanekenao ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainonao an'izany dia midika fanekenao an'i Jesosy Kristy ihany zany eo amin'ny fiainanao. Ka dia mampahery antsika fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra
ary maranitra noho ny sabatra roa lela afaka miditra any anatin'ny farany lalina amin'ny fiainantsika any izy mba hitondra fanavaozana, hitondra fanasitranana, misy efe miaktive zavatra be dia be any anatintsika ny tenin'Andriamanitra ka zany mahatonga antsika miaino ny tenin'Andriamanitra isan'andro satria izany tenin'Andriamanitra izany ny famelombelomana ho an'ny fanahitsika ary nahatonga an' Jesosy hiteny hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.